Salama daholo e. Ity vidéo ataoko aty androany zany a dia fangatana anankiroa atao aminareo mpitondra fanjakana a Madagasikara ao. Efa fantatry be sy ny maro moa zany fa za efa nanapa-kevitra tsy resaka politika intsony eto amin'ny pejy. Zany hoe ny fanakianana sy ny rehetra fanao zany a de fa tsy nataoko intsony. Misy ny fimehezana kely madinidinika fa ny fanakianana tena ino moa zany direct ohatrany fatao reny de tsy manao intsony azy zany. Ka manao le fangatana androany satria voakasika any tamin'ny kabarany colonel Mikael Omaly tamin'ny Fisaritsoa izahay influenceur, izahay influenceur andafy voaresaka atao zay zavatra zay amin'ny Fisaritsoa. Matoa zay voaresaka anatin'ny kabarany ny filoham-pirenena amin'ny famaranana ny taona de manana andraikitray zany zay, manana ny anjara birikina fitondrana ka noho izany indrindra no anararotako anaovako fangatana anankiroa. Fangatana voalohany de mahakasika nyty fanenjehana le hoe tsao tsy marina, fanelezana tsao tsy marina na vaovao tsy mari-potitra. Aty andafy tompoko Andriamatoa colonel Mikael de tsy hisy izany fanenjehana vaovao tsy mari-potitra zany. Omeko ohatra nareo, misy faty olona mikararana eto Suisse tamin'ny fankalazana ny faran'ny taona tao Crans-Montana. Misy olona efapolo mahery ny maty misy amanjato na ratra mafy de hatramin'ny androany voavo jery mihitsy conférence de presse ny ina moa zany ny autorité suisse tamin'ny telo de mbola nanamarika ny autorité suisse fa mbola fanaovana fanadiadina mbola tsy voafaritra inona marina ny antony natonga ny faty tao amin'le bara. Voavo nijery conférence de presse telo zay i Suisse mbola tsy nanome résultat définitif hoe quelles sont exactement les causes de l'incendie na inona moa zany ny antony drame tamin'ny fotoana iny. Nefa de hitatsika amin'ny vaovao eran'izao tontolo zao fa milaza zareo fa ny labousie le manjeranjera tamin'le champagne no nahazo ny plafond de inona moa zany de nandeha ny hafa. Mandeha eran'izao tontolo zao zay vaovao zay nefa ny tompona andrakitra Suisse mbola tsy ny confirmé tompoko. De samy manao spéculation dolodolo zany ny olona. Ka maninona moa zany zahay influenceur na ny mpanao Facebook any Madagasikara no enjehana raha vao misy vaovao tsy fanaraka amin'ny fitondrana. Zay zavatra zany mba angatahako hoe raha ohatra misy ny fanavoazana ataonareo, raha misy ny fanovana ataonareo, raha misy ny zava-baovao ataonareo de mba dinio akaiky ny droit an'ny mpanao Facebook. Satria mpanao Facebook matoa voateninao Andriamatoa Mikael tamin'ny faran'ny taona dia manana andraikitra goavana tamin'ny tolona, manana andraikitra goavana fiaram-pirenena io Facebook io foana voaresaka reo. Ka zavatra angatahana mba tsy hijaliana amin'ny Facebook matahotra lava, voasambotra lava, gagazo lava, efa lasa rajoela de mbola gagazo foana zay zavatra teneninay. Vao afaka maly azo telo andro angambany nisy nandefa message taty amiko taty hoe zahay mipetraka ato Ambatovinaky de nahita ny General Bomba nody any an-trano tompoko. Anao publication iny de tonga de fa niely ara-tanàna hoe fa manely tsao tsy marina fa tsy marina zany itinga ina moa zany miaro rama ty. Izy io moa tsy miseho milay fa akaiky ny fanerisoa, miseho milay fa akaiky ny nisitry ny inona moa zany fitsarana. Ka zay le akaiky sy akaiky zay tokony tsisy tsony zay. Maninona moa ny miaro rama no mandrahana zay manely tsao tsy marina fa nenay ny information azonay hoe olona mipetraka Ambatovinaky izy miteny hoe hitanay General Bomba nody. De rehefa tsy sara ny communication officielle avy aminareo mpitondra fanjakana hoe inona marina andalo mbola garde à vue ve General Bomba sa efa nody, nefa ny vahoaka malagasy maniry mitady inona moa zany fahamarinana amin'ny zavatra zany, zavatra mahakasika ny fiainan'ny gasy zany. Be de be ny gasy romotra sy tezitra mafy amin'ny zavatra nataony General Bomba. Ka raha ohatra ka tsy saritra nataonareo ny General Bomba tsy manana crédibilité tsony ankinareo tsy manana crédibilité nareo fa de io ary maivana be le fitondrana, io ary fa trano trano, io ary fa samy pisosy, io ary fa samy TGV ihany reo mody fanina. Réputation nareo ny olana
de rehefa tsy manao ino ma zany communication officielle nareo de tsy maintsy mandeha ny tombatomana sy mandeha ny témoignage eran-tanàna ary le olona niteny tamiko General Bomba nody mbola nanamafy zay zavatra zay hoe nody General Bomba ka maninona moa ny enjehany zay mpanao Facebook hoe nareo manahely tsaotsy marina tsy tianareo le tsao satria manakorontana na atteinte à la sûreté inona moa zany de l'État nefa reo vaovao eran'izao tontolo zao milaza ny inona moa zany cause d'incendie taty Suisse de manohitohina ny fianarana Suisse zavatra zany manohitohina hoe tsy respecté ve zany norme incendie tsy anorme ve zany le bara de matimaty ny olona zavatra tena importance goavana be zany amin'ny eran'izao tontolo zao nefa ny gazety rehetra mamoaka ny Facebook rehetra mamoaka fa afo avy tamin'le champagne Louise de maninona moa zany tsika gasy zahay gasy no poretina lava amin'ity hoe manely tratsy marina poretina lava amin'ity hoe manely vaovao tsy marina ahoana moa ny afatarana ina moa zany vaovao tsy marina ahoana ny afatarana zany mbanaova recoupement misy mizesizesy tanao rehefa misy vaovao manaova recoupement ahoana moa misy vaovao mitranga any l'Australie de mpanao gazety aty Suisse ty recoupement amin'inona azo atao ny olona nakany amin'ny volana ara ny Amerikana nakany amin'ny volana ara recoupement inona azo atao raha milaza ny olona fa tsy tonga tany amin'ny volana zany ny Amerikana hatramin'izao mbola misy spéculation mikasika an'izany tamin'ny 11 septembre ny avion nitotona teo amin'ny Pentagone nisy recoupement ve fa mamoaka ny olona zay zavatra hitanana na misy théorie de complot mamoaka daholo ny olona fa maninona zany gasy no enjehana foana gadraina foana raha mamoaka vaovaoka tsy voapirofo maninona gazety rahan'izao tontolo zao no miresaka le fatolana tia Suisse fa ny autorité suisse androany tamin'ny telo mbola tsy niconfirmé zay fagnatahana voalohany ovaly lalàna mikasika ny fanenjehana mpanao Facebook fa mpanao Facebook ihany namanareo tamin'ny tolona za influenceur ihany namanareo ny tolona ka esora zavatra zay fa no manaraka an'izay ny Andry Rajoelina zay nanao misaotra ny gasy maninona namany de za de miangavy ianao ny colonel sy nareo amin'ny fotondrao ataovy zay mety fa tena fanompanany malagasy ny ataony Andry Rajoelina reny fanaovana tsinitsinina ny vahoaka malagasy ny zavatra ataony Andry Rajoelina reny tsy malala zay nareo ndray raha nely tsaotsy marina tsy malala fa nataony Andry Rajoelina sorona ny olona maty nambotsirohitra andeha hanongampanjakany Andry Rajoelina de tonga tena ambojatrovy de zaho izy misy diale kely fantany fa isitifitra ao zany hoe responsabilité Andry Rajoelina zany namono an'ireo olo reo zay voalohany fa no manaraka an'izany eo amin'ny fitondrany Andry Rajoelina no maka nationalité vahiny rehefa maka nationalité vahiny ianao eo amin'ny fitondrana de midika zany fa haute trahison ny amin'ny Andry Rajoelina eloka faharoa zay akoatra ny lainga amin'ny taolona nataony Andry Rajoelina tamin'ny vahoaka gasy akoatra ny lainga nina moa zany fanagadrana reo olona firy ny gadrany Andry Rajoelina amin'ny tsirarana nareo ihany namoaka azy ka tsy hitendrano ana mbola tsy fantatra zay mielaka mbola misy fanadidina inona moa raha misy olona témoin ohatra ny Roly Mercia ry Berija ry Malama be de be ny olona gadragadrany Rajoelina amin'ny tsirarana na misy namono ny havany misy mitondra faisana mihitsy tana-pigadrana tany de reny olona reny ve tonony ibaba atao amin'ny télévision atao fa lisy totra zany ny olona gadragadrany Andry Rajoelina amin'ny sisy ary mitondra faisana marary mahazo an'ireny olona reny de maninona moa ny Andry Rajoelina zany amin'izao de galabina any Dubai izy avelanareo galabina any Dubai mbola azo ekena ihany fa le izy afaka mbola mirehare mbola minarika ianareo manao tsisy fotony anareo nge reny i colonel manao tsisy fotony anareo za be de be ny zavatra tsy fankazahoako amin'ny fitondranao amin'izao fotoana zao zay natonga anaty tsy nitenitsony be de be ny zavatra tsy fankazahoana fa kosa za de miombokevitra aminao miaraka aminao amin'ny fanovana sy zavatra zay zavatra tsy azo lavy ny zavatra zay ka raha ohatra ka viravirain'olona vitavitain'ny olona vetavetain'ny Andry Rajoelina ohatry reny le fitondranareo de mba mangataka hoe mandraisa andraikitra raisina andraikitra fa voalohany tsisy crédibilité tsy anao amin'ny vahoaka gasy afa baraka anao amin'ny vahoaka gasy hoe tena fitondrana vongandity tsy ireo anaovan'ny Andry Rajoelina azy tokony andray andraikitra reo amin'ny farany malaky indrindra fa reny ataony Andry Rajoelina reny koa no atteinte à la sûreté nationale
reny ny atteinte à la sûreté nationale, manozongozona fitorana, manozongozona mampisavorovoro ny saim-bahoaka ary mitarika partisan zay zavatra zay. Ka zay zany tena malahelo tanteraka ny folay hoe ny olona zay namoniny ny zanakay, ny olona zay nandromana rem-pirenena, ny olona zay namadika tanindrazana, ny olona zay nanao tsisy fotony io Madagasikara io, matoy iza moa Ravatomanga afaka namoaka vola amina des centaines de millions de dollars, de mazava ho azy fa fitonanany Rajoelina miaraka tsikomokomo am'izany. Tsisy fanazavana hafa ahoana ny possible an'izany taterin'ny olona. Zao imezany Mauritiana fotsiny tsika rehetraretra hoe le gaz de fanjakary baroa, Madagasikara fanjakary baroa, le gaz tsisy fotony. Azon'olona ondrana par tous les moyens, na volamena ny mina ondrana, tsisy douane, tsisy lalàna, tsisy inona fa gaboraraka. Ka reo olona tamin'ny fitonany andro Rajoelina ny gaboraraka ny rem-pirenena rehetrarehetra, namidiny ny nosy, namidiny rehetrarehetra, de izany Dubai ndray mbola mizesta hoe za iny nitsoka kely fa niala kely fotsiny fa aleoko mangina. Misy ina moa sakoroka de miala kely fa hoafy. Zany ve tsy manompo anareo ve zany? En tout cas manompo anay vahoaka malagasy reo zavatra zany, manompo anay zany, manao tsisy fotony ny fitakina olona amina amanetsiny, nirotsaka teny an-kianja, miaritra lacrymogène, miaraka vava basy anasorony andro Rajoelina teo, de izy ndray miteny hoe hoavy ela, zany hoe tsisy fotony zany le gasy, tsisy fotony zany le fitondrana, mba toy izy afaka manao an'izany. Nareo tsisy fotony ka mba mangataka zany am'zay ina moa zany fantaniana faharoa zay hoe atao zay mety mahakasika ny zavatra ataony andro Rajoelina ity. De eo amin'ny fotoany mihitsy ny atanany niavendrana ny gasy mbola BDP ny gasy mbola mitady ny firenena ny Rajoelina. Nefa de efa nazavaiko teo, nataoko teo lista teo ny zavatra tsy manjary nataony andro Rajoelina. Jereo téléphérique na 4 millions de dollars inona lazainy sasany fa foto-drafitrasa mampandroso bady loatra le gasy fa iny tsy de idirako tsony fa fantatra fa bady le gasy fa ity le andro Rajoelina mbola afaka manozongozona ny saim-bahoaka mbola mampivadika todon'ny gasy de tsy hitanareo zay atao fa mianahana fotsiny de manaprofo zany fa nareo raha tsikomokomo ny andro Rajoelina, nareo miaraka tsikomokomo amin'ny frantsay. Zany angely izy ka raha tsy mihetsiky nareo de ny crédibilité nareo mihitsy tsy mahasombava tsony raha tsy mihetsiky amin'ny zavatra mitranga io. Zay ihany no fangatahako fangatahana anankiroa, ny fahalalahana ho anay mpanao influenceur amin'ny Facebook, fahalalahana ho an'ny mpanao Facebook rehetrarehetra mba afaka hiteny zavatra fa tsy de panika lava, matahotra lava. So de kagazo efa 9 taona ange ny gasy efa tsy mana liberté d'expression de efa niova ve fitondrana de mbola atahotra lava, so de voasambotra raha miteny an'izao, so de voasambotra kosa tsy mety zany. Atiandafa ety tsisy misambosambotra fatany zany, tsy atiandafa eran'izao tontolo zao amin'ny firenena mandroso rehetrarehetra tsisy misambosambotra fatany mpanao Facebook zany. Zay le izy. De fa no maharaka an'izany zavatra ataony andro Rajoelina io de tena ataony andro Rajoelina tsisy fotony nareo de vahoaka malagasy hopainy andro Rajoelina amin'ireny zavatra ataony ireny. Zay fa samy tsara daholo.